Aleluia, tsara ny andriamantsika, miarabantsika rehetra tompoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manona fiadanan'i Jesosy ao amin'ny isa-tokantrano amin'izao fotoana izao. Averintsika amin'Andriamanitra rery voninahitra raha mbola omeny tombontsoa izao sy ianao afaka manompo anazy. Isaorantsika lehibe izy ary ankalazaintsika izy satria tena tombony lehibe ho aso anao zany hoe mbola manompo an'Andriamanitra izany. Ary isaorana hatrany mpanompon'Andriamanitra izay manome fitokisana ihany koa ahafahana mitombo mivelatra hatrany ao anatin'ny asa fanompoana dia makasitraka indrindra tompokontsika rehetra manaraka tsy tapaka ny fotoana tahaka izao izay mangetaeta an'Andriamanitra, izay mangetaeta ny fanatrihan'Andriamanitra dia isaorana ary akasitrahana hatrany. Araka ny etaeta izay ao anaty fonao androany dia Andriamanitra anao zava-magaga tsy takatry ny saina ho aso anao eto androany. Minoy ianao fa eto ny Andriamanitra izay vavahantsika ilay tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Ary tiako raha izao sy anao eto androany anaparitaka an'izao filazantsara izao ho voninahitr'Andriamanitra rery partager maximum arak'izay fahafahanao manao an'izany ho voninahitr'Andriamanitra rery any. Amin'ny alalako dia amin'ny alalanao misy olona hovinjena amezantsika voninahitra ho an'Andriamanitra ary mba handraisantsika ihany koa rahatr'izay ny satrim-boninahitra efa homanin'Andriamanitra ho aso anao. Maretatra amin'ny farany manova réaction manova commentaire amezantsika voninahitra araka ny habe fitiavanao an'Andriamanitra ao anatin'ny fontsika sy anao. Eto ilay Andriamanitra izay mahagaga, eto ilay Andriamanitra izay mahay manao ny zavatra rehetra, eto izy amin'izao fotoana izao. Dia tsika hisaotra an'Andriamanitra, mino fa manana antony lehibe izao sy anao eto androany hisaorana an'Andriamanitra. Tsy haiko izay anaty fonao any androany fa raha mandinikintsika ny salamo Davida dia nanana antony be da be ary tena maro ny saorana an'Andriamanitra ary nanaovany fiderana maro zany dia mino fa tahaka izany koa tsika sy anao androany. Inona zavatra nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanao atero azo ny fisaorana fa medrika ho azy zany. Ary eto sy anao androany, raha ny herintsika raha ny tanjakintsika tsy mahavita manao na inona tsika raha tsy misy ny fanan'Andriamanitra. Ka angatantsika ny fanatrehany, angatantsika ny fanahy masina tena hiasany ao anatin'izao fotoana izao ary ihany koa tsy tanteraka izao sy anao. Ozy ny tenin'Andriamanitra hoe mandainga tsika raha milaza fa marina ary mampandainga azy, fa na dia mena tahaka ny jaky azy ny fahotantsika dia ofitsiny tahaka ny ora-panala. Dia eto zany Andriamanitra zany amin'izao fotoana izao. Ny hery ny fahefana nomeny antsika sy anao koa na blokazy sakany eto androany mena Andriamanitra fahefana izao sy anao roaiso amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, poteo amin'ny rahan'i Jesosy Kristy izay mety endrika zavatra rehetra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra eto fa aoka ny voninahitra ao dada nisy ao anatin'izao fotoana izao samy handray ny anjara voatendry ny tsirairay avy samy handray fandresena ny tsirairay avy amin'ny alalan'ny zavatra rehetra izay atao eto ho voninahitr'Andriamanitra rery any. Alohan'izany dia andehantsika hijery tenin'Andriamanitra izay hitantsika ao amin'ny Efesianina toko voalohany andininy fahatelo dia tohizantsika andininy fahaenina sy fahafito. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Isaorana ane Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompontsika izay nitahantsika tao amin'ny Kristy amin'ny fitahipana rehetra any an-danitra. Tohizantsika amin'ny andininy fahaenina sy fahafito. Ho fiderana ny voninahitry ny fahasoavana izay nanasoavana antsika maimaimpoana ao amin'ny malalany. Izy no ananantsika fanavotana amin'ny rany dia amin'ny famelana ny fahadisoantsika araka ny haren'ny fahasoavan'Andriamanitra matoy izao asy anao. Asandrato feo anao sokafo ny fonao dia rao ankalazao ny Andriamanitra izay masina indrindra amin'izao fotoana izao. Dada amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra anao izay ary midera manandratra ny anaranao masina indrindra izay satria tsara sady mpanao ny tsara ianao. Lehibe ny asanao tamin'ny fiainanay Andriamanitra ka tsy takatry ny sainay izany. Tsy voatanisanay eto raha ianao miasa isa minitra isa segondra Andriamanitra fa eto androany raiso ny fisaoranay Andriamanitra ho voninahitry ny anaranao rery any. Misaotra satria vita ty tontolo andro ty dia teo fanatrehanao Andriamanitra, teo fitiavanao, fahasoavanao, famindraponao mbola nahavitany ty tontolo andro ty Andriamanitra ka makasitraka anao izay.
misaotra Andriamanitra fiarovanao zay tsy ho voavidy ny volanay noviana ny fahasalamana nomenao ny herin'ny tanjaka zay tsy ho voavidy ny volanay noviana masoandro aposakao zay tsisy facture tena hoe isaoranay ny anaranao zany Andriamanitra aposakao aminay foana zany dia isaoranay ny anaranao Andriamanitra ary ihany koa dada ny rivotra ny fahazavana omenao zay tsy andoavanay vola nefa omenao maimaimpona zany ny fahasoavana avy aminao dada dia makasitraka anao zay Andriamanitra fa tsara ianao fotoana tahaka izao dada dia isaoranay ny anaranao satria ianao ny antony zao ianao manatanteraka an'izao dia ho anao rery ny voninahitra raha eo halleloia amen amin'izao fotoana izao Andriamanitra dia manasa fanahy masonao hiasany ao anatin'izao fotoana izao tsy maefa nininona izay dada raha tsy atao fanahy masonao tsy maefa nininona zay raha tsisy ny herinao Andriamanitra ka sy io zay tsy rarahiavy eto androany fenoy ny herinao zay Andriamanitra fenoy fanatrehanao zao fotoana zao Andriamanitra aza misy atao diso anjarana dia ray azy eto androany Andriamanitra tsy tahaka izay nidirany tao anatin'izao fotoam-bavaka zao ny fa voaketo izy miaraka amin'ny herin'ny fanahy masonao miaraka amin'ny fifaliana miaraka amin'ny fiadanana Andriamanitra ho voninahitry ny anaranao rery ihany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia raiso ny toeranao fanahy masonao ataovy ny asanao tsara ho voninahitry ny anaranao rery ihany dada amin'izao fotoana izao dia tsy mendrika izay tsy tanteraka izay fa manantona anao zay amin'izao fotoana izao mangataka famindrapo sy famelana avy aminao zay amin'ny tsy fahatanteranay rehetra ianao malala ny tsirarahiavy Andriamanitra fa amelanay ianao eto androany anafaka anay ianao anadio anay ianao amin'ilay rany Jesosy Kristy misaotra Andriamanitra fa lehibe ny fitiavanao anay atolotray ny momba ny tenanay foninay ny sainay Andriamanitra ny momba anay rehetra tena hoe voninahitry ny anaranao tsy anay ny tenanay fa anao Andriamanitra ka atolotray zany voninahitry ny anaranao fanatitra velona akasitranao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Andriamanitra amin'izao fotoana izao fantatray fa ozy izy ny teninao raha mivory ny zanakao dia mba eo koa fahavalo fa manonona izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mandroaka ny asan'ny fahavalo rehetra zay mihodihody manodidina anay tsy manan-kery tsy manam-pahefana aminay tsirarahiavy zany resy ny herin'izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy miala lavitra anay tsirarahiavy eto zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy oka ny voninahitra niseo Andriamanitra oka ny asanao tsara no tanteraka amin'ny zanakao Andriamanitra raha ianao miasa izy moa masakana fomba fiasanao raha eo dia ataovy ny asanao tsara ny rahanao ampandresy anay ny rahanao anafaka anay ny rahanao anodidina anay tsisy maso tsisy tanany ratsy fa nahitanay fa ny voninahitra niseo raha eo amin'ny anara-maheran'i Jesosy Kristy alleluia amen amen na tsara ny Andriamantsika Andriamanitra mendrika hoderaina izy mendrika ankalazaina izy fa tsara izy tsy tambo isaina ny fahagagana zay ataon'Andriamanitra andeontsika sy ianao amin'izao fotoana izao hideran'Andriamanitra anatitra fisaorana tovy mihitsy ny ao anaty fonao amin'izao fotoana izao raiso ny fisaorako Andriamanitra eto androany ho voninahitry ny anaranao rery ihany ataovy le avy any anaty fonao mihitsy fa eto Andriamanitra mandray ny fisaorantsika sy ianao izy da hoaritsika anao an'izany hira fisaorana zany ho voninahitra Andriamanitra rery ihany Alleluia misy fandreveto an-tranon'Andriamanitra androany tehaka mafy ho an'i Jesosy androany dia norakoraka mafy ho an'i Jesosy androany mila olona maheriry setra mihitsy androany iorakoraka mafy ho an'i Jesosy ianao tanandro mihitsy noaovaovanao an'ilay tomponao ho fanehoana ny fisaoranao azy maro izay nataonao ay tsy voatalisako izy rehetra mafimafy ianao na mbola misy teny arivo azy dia mbola tsy ampy foana izany ilay tompona nasitranay ka sitrana tanteraka ilay Jesosy be fitiavany ilay rano velonao inonano avaliko inonano
shall I render? Secret, what shall I render? To Jehovah, for he has done so very much for me. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. God, I should Vavaka Mahery transcendent of no one is so simple. If he's out of God, I should he's all of Alleluia, tsara ny Andriamantsika sady mpanao tsara izy le Andriamanitra izy atraika ho mandrakizay izy rero mendrika hoderaina ary mendrika kalazaina mendrika omena fisaorana izy amin'izao fotoana izao dia mbola toy vavakantsika raha zao ianao eto androany misy tantara zay ao anaty baiboly jamba io lehilahy io sady mpangataka izy tao akaikin'ny Jeriko teny amoron-dalana izy rehefa nandalo Jesosy dia niantsoantso izy tsy mahita fa nahen'ny vahoaka maro zay nikotaba izy dia efa iza zany dia hoe Jesosy zanak'i Davida avy any Nazareta dia mba niantsoantso koa ity lehilahy jamba ity niantso izy voalohany niantsoantso izy faharoa fa Jesosy dia nahita azy ary namonjy anazy tao anatin'ny fahajambana sy ny fahantrana zany hoe izy mpangataka zany mino fa zany olona mpangataka zany ao anatin'ny fahantrana zany eto tsika senao androany vonina ventsika senao iantso ny anaran'i Jesosy Kristy zay mbola mamindra fotsy miova omaly an'io ary mandrakizay Jesosy zay natsony io lehilahy io ndao ho atsotsika senao eto androany marary ve ianao eto androany atsoy Jesosy manana olana ve eto ianao androany atsoy Jesosy na zavatra matery atsika senao eto androany atsoy Jesosy atsoy tahaka ny fiantsony ty lehilahy ty ndao nefa kitsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Luka 7:20 vakitsika eo amin'ny 9:7 ka hatramin'ny 2:7 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia niantso mafy raha lehilahy ka nanao hoe ry Jesosy zanak'i Davida mamindrafo amiko ary izay nandeha teny aloha dia niteny mafy azy mba angina fa vao maika izy niantsoantso izy ka nanao hoe ry zanak'i Davida mamindrafo amiko ary Jesosy nijanona dia nisainy hoentina eo amin'ny raha lehilahy ary rehefa mbiakaiky izy dia nanontany azy Jesosy ka nanao hoe inona moa no tianao ataoko aminao hoy izy tompoko mba hampahiratra ny masoko dia hoy Jesosy taminy mahirata ny masonao ny fononao no efa nahavonjy anao zany hoe vavaka ataontsika eto dia mila ampinoana mila manana finoana ianao ny ao anatin'izany atsoy Jesosy fa mbola miaina izy mbola velona izy mbola mamaly vavaka izy asandrato ny feo atsika arany dada amin'izao fotoana izao dia misaotra anao zay ary midera mame voninahitra ny anaranao izay amin'izao fotoana izao dia fantatra efa velona ianao Jesosy Kristy tahaka ny ty lehilahy zay jamba sady mpangataka ty dia fantatra efa mbola ianao Jesosy zay mbola velona mbola iatsonay amin'izao fotoana izao mbola ivavahanay amin'izao fotoana izao Jesosy Kristy amin'izao fotoana izao dia miantso ny anaranao ho anay tsiraray avy eto androany zay manaraka an'izao fotoam-bavaka izao ka marary izy amin'izao fotoana izao Andriamanitra mety tsy manam-bola izy hoentina any amin'ny dokotera fa ianao le dokotera ambony dokotera dia miantso ny anaranao Jesosy amin'izao fotoana izao ho anazy mba ho sitrana izy amin'izao fotoana izao naiza faritra marary anazy
na inona aretina izay mahazo anazy dia ny anaranao Jesosy Kristy, anarana amboniny aretina rehetra, anasitrana ny olona io ianao, anasitrana anazy ianao Jesosy, satria dia kapoka taminao nefa fanasitranana anazy. Dia mino a Jesosy fa andray fanasitranana io olona io, satria ny rivo-panasitrananao amin'izao fotoana izao efa mikoriana, efa misosa ho an'io olona io. Mino Andriamanitra fa ianao no hiasa malalaka ao anatin'izany, amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy. Dia sitrana io olona marary io, sitrana io olona marary io, na aiza misy azy amin'izao fotoana izao dia mandray fanasitranana izy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Na iza ihany koa eto manana olana Andriamanitra, la tafalatsaka ao anaty fahakoviana izy, na tsy mahita lalaka le izy, na hoe manana olana any amin'ny tribonaly izy, ara-tokantrano izy, ara-pianakaviana izy, ara-kasa izy, miantso ny anaranao a Jesosy, le Jesosy Kristy tsy miova omaly an'io ary mandrakizay, midiran-tsehatra ianao Jesosy eo, tahaka ny ty lehilahy ty, tena hoe niditra an-tsehatra ianao ka nahiratra amin'ny masony. Dia mino izay Andriamanitra fa hiditra an-tsehatra ianao dia hivada olony olana, ho mpandresiny zanakao, ahita fitiany zanakao, ahita lalana ny zanakao, satria ianao ilay mpanao lalana, amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy. Ary voninahitra dia averinay aminao Andriamanitra, ankalazainay ny anaranao, anao ny derany haja mandrakizay, raha Jesosy Kristy andrakotra an'izany vavaka izany, tsisy maro sisy tanany fahavalo ahitan'izany. Voninahitra ao niseho amin'ny fiainan'ny tsirairay avy Andriamanitra, ary verina izy ankalaza anao sy amin'ny voninahitra ny anaranao, amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy. Aleluia, amen. Amen. Tsara ny Andriamantsika, minao fa efa sitrany ianao minao fa efa vany olananao efa niaino atsika Andriamanitra fa mila falifalo fonao amin'izao fotoana izao, efa mandray valim-bavaka ianao, efa hijoro vavolombelona ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Andao ary hoderaintsika ny Andriamantsika fa mendrika azy no deraina, mendrika azy ny ankalazaina ao aorian'izany dia anaraka fizarana fohy ny tenin'Andriamanitra tsika, dia mivonona tsara tsika, aoka ny fonao ho vonona tsara ao anatin'izany, aoka ny sainao ho vonona tsara ao anatin'izany, aoka ianao hifantoka tsara ao anatin'izany, fa hiteny amiko Andriamanitra, hiteny amin'ny fiainanao izy ao anatin'izao fotoana izao. Dia ndao tsika aloha hiderana azy alohan'izany rehetra izany. Andao ary tompoko. Fa lehibe Jehova ka mendrika hoderaina indrindra, sady mahatahotra fa ambony ny Andriamanitra rehetra, fa ny Andriamanitra ny firenena dia tsinotsinona, fa Jehova no nanao ny lanitra, fa mira-piratana sy voninahitra no eo anatrehany, hery sy fahatsara-tare no ao amin'ny fitoerany masina. Andriamanitra mendrika indrindra ny Andriamanitra ivavahanao, asa hoe fiankofana manahoana no entinao eo anatrehany. Raha Andriamanitra mendrika, izany Andriamanitra iankofanao izany. Soir
Aleluia, tsara ny andriamantsika, mendrika ody raina ve ny andriamantsika, mino fa mendrika ody raina izy ary mino fa nidera azy zao sy anao ary izy rery ihany ny andriamanitra zay lehibe indrindra, izy rery ihany mendrika ody raina sy ankalazaina ary omena voninahitra. Eto izy amin'izao fotoana izao ilay tsy miova omaly an'io ary mandrakizay mbola vonina izy iteny amin'ny fiainako sy amin'ny fiainanao eto androany. Iteny ilay teny velona izy ho asoanao, ilay teny tsy mety maty mandrakizay. Mino fa vonina tsara tsika sy anao eto androany miandrandray ianao dia mivavaha ianao amin'izao fotoana izao. Teneny tompo hoe mitenena amiko na dia teny ray aza eto androany mba tena hoe afahako miova, afahako manatanteraka ihany koa sitraponao Andriamanitra voninahitry ny anaranao rery. Miandrandray ianao angatao fanahy masina tena hikasika ny fonao, sainao vonina ndray ny tenin'Andriamanitra eto androany. Fa miteny amiko, miteny aminao izy ary anao zavatra lehibe amintsika sy anao izy. Asandrato ary feo antsika tompoko. Dada amin'izao fotoana izao dia misaotra anao zay midera ary manome voninahitra ny anaranao zay anao, ilay Andriamanitra mendrika indrindra, tsara indrindra ianao. Misaotra satria tonga fotoana zay itenenanao amin'ny fiainanay tsiraray avy indray Andriamanitra, manasa ny fanahy masonao tena hiasa malalaka, hitarika anahy, hikasika amin'ny fonay tsiraray avy mba afanay ihany koa mandray ny teninao Andriamanitra voninahitry ny anaranao rery ihany. Ary ho tsainy herinao Andriamanitra, aoka ny teninao hitoetra ao anatinay tsiraray avy ary fiainanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Aleluia, amen. Amen, na tsara ny Andriamantsika ary mpanao tsara izy. Ty volany ty moa dia natao hoe volan'ny famonjena. Hofokisako fahaela velona hozy izy ny tenin'Andriamanitra. Tsika senao zany raha makato manatanteraka ny tenin'Andriamanitra. Tsika senao dia hofokisan'Andriamanitra fahaela velona tsika amin'ny alalan'ny sitrapon'Andriamanitra zay ho ataontsika senao eto androany. Mino fa vonina tsara tsika senao eto androany. Androany dia tehiteny aminao lohateny ty fampaherezanty dia zao atao vitan'Andriamanitra fonao fa tena vonina ianao andray an'izany famonjena izany. Atao vitan'Andriamanitra fonao fa vonina ianao andray an'izany famonjena izany ao anatin'ity volana avrila ity. Mino fa vonina ianao ary zany ny etaeta matoy ianao mbola tsy tapaka manaraka an'izao fotoam-bavaka izao dia mila famonjena ianao misy zavatra mbola ilainao an'Andriamanitra, matoy ianao mbola tsy miabondona, matoy ianao mbola manaraka tsy tapaka ny fotoana tahaka izao dia ho Tahiana zao sy ianao ny ao anaty izao fotoana izao. Ndao tsika hijery tantarana lehilahy anankiray. Lehilahy anankiray zay mieritreritra izay kely, fo kely indrindra izy. Nefa maninona mbola vao niala tany amin'ny toerana nisy anazy Jesosy dia efa hitany hoe hisy famonjena ao an-tranon'ity lehilahy ity, hisy fanafana ao anatin'ny tranon'ity lehilahy ity. Fantatritsika tsara hoe izy zany lehilahy zany. Izy dia fo kely izy, nindrandra izy hitan'i Jesosy ary niankay avy izy. Fa maninona maro ny olona tao anatin'izany fa zao hitan'i Jesosy izy. Na dia foy azy hitan'i Jesosy ny fony fa mangetaeta izy, mangetaeta famonjena izy. Dia mino eto androany mety maro ny olona manodidina anao vavaka, mety kristianina, maro ny olona mety manodidina anao ihany koa fa ianao io dia olona miavaka ianao. Hitan'Andriamanitra ianao fa indraindray tsika mieritreritra hoe tsy hitan'Andriamanitra fa hitantsika ary ny tanan'Andriamanitra tsy foy fa mavonjy ny sofiny tsy lalitalovana fa mandre. Ndao vakitsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia tiako ianao hiaino tsara ao anatin'izany tena mahagaga Andriamanitra ary tena miasa amin'ny fomba tsy takatry ny saina, mamonjy amin'ny fomba tsy takatry ny saina izy. Ndao vakitsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny Luka toko 7:12 ka hatramin'ny 10 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ny amin'ny Zakaiosy. Ary Jesosy niditra ka nandeha namaky an'i Jeriko. Ary indro nisy lehilahy atao hoe Zakaiosy izay lehibe mpamoretra sady nanan-karena. Ary nitady ahitan'i Jesosy izy kanefa tsy afaka noho ny abetsahan'ny olona ny fanety satria foy izy. Dia niazakazaka ny aloha izy ka nanankiaviavy izany Jesosy. Efa andalo tamin'izany lalana izany izy
Ary rehefa tonga teo Jesosy dia niandrandraka nanao taminy hoe ry Zakaiosy midina faingana fa tsy maintsy mitoetra ao an-tranonao ao anio dia nidina faingana dia nidina faingana izy ka nampiatrano azy sady faly. Ary raha nahita zany izy rehetra dia nimonmonina ka nanao hoe lasa nandeha hiantrano amin'izany lehilahy mpanota izany izy. Fa Zakaiosy kosa nitsangana ka nanao taminy hoe Tompo, indro tompoko, ny atsasaka ny fananako meko ho an'ny malahelo, ary raha misy zavatra nalaiko tamin'ny fanambakana dia onerako avy efatreny izany. Ary hoy Jesosy taminy, anio no tonga amin'ity trano ity famonjena, fa izy dia zanaky Abrahama koa, fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Amen. Izany ny tenin'Andriamanitra. Indraindray tsika senao mieritreritra hoe za ve mpanota, za ve manao zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, mbola ho tian'Andriamanitra ve za? Fa jerevo ny tantaran'ity lehilahy ity, mpamoretra ozy izy ny tenin'Andriamanitra. Matoa izy ny teny hoe indro izy ny fananako meko malahelo, ary raha misy zavatra olona nalaiko tamin'ny fanambakana dia onerako avy efatreny izany. Matsapa izy fa misy zavatra tsy mety nataony tao. Tonga izy dia nitsotra tamin'i Jesosy. Eto ve tsika senao androany, Andriamanitsika dia tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Jesosy Kristy tonga famonjena ho an'ny Zakaiosy. Nanao fanatim-panorena ny Zakaiosy tao anatin'izany. Vonina izy fa andray an'ilay famonjena. Vonina ve tsika senao eto androany. Ilay Andriamanitra mbola vonina izy hiasa, mbola vonina izy miaino asa anao, mahita tsika senao izy. So tsika senao mieritreritra hoe za zany tsy hitan'Andriamanitra. Mety mivavaka ianao amin'ny situation mety misy anao. Mety mbola tsy hitanao hoe ty valim-bavaka, fa tsaroa fa Andriamanitra dia Andriamanitra miasa ary amin'ny fotoanany tahaka nataony tamin'ny Zakaiosy dia ho ataony amintsika senao zany. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra dia hoe anio no tonga amin'ity trano ity famonjena. Androany raha mihina ianao dia ho tonga amintsika senao famonjena. Ina zavatra mety mangeja anao, ina zavatra mety mamatotra anao, ina zavatra mety hoe mbola mitazona anao eto androany. Avitsory zany tahaka n'izay nataony Zakaiosy, navototra an'izany. Vonina izy niova, hitan'Andriamanitra ny fony. Dia mino aho fa raha eto tsika senao androany, atao vitan'Andriamanitra fotsika senao. Vonina andray famonjena. Ilay Andriamanitra izay mpamonjy ary mpamonjy tokana, izy rery ihany mpamonjy. Antsoy aho ozy izy ny tenin'Andriamanitra dia ho valiko ianao ary ampisehoko zavatra lehibe sy sarom-patarina. Lehibe ne zany asa nataon'Andriamanitra tamin'ny Zakaiosy zany, lehibe zany. Satria naninona nangetaheta Zakaiosy. Jesosy Kristy tsy nijery hoe mpanota ve Zakaiosy. Jesosy Kristy tsy nijery hoe mpamoretra ve izy, nanan-karena ve izy. Fa Jesosy Kristy nijery ny fony Zakaiosy. Vonina andray famonjena, vonina iova. Mino aho fa etontsika senao androany vonintsika andray famonjena, vonintsika iova, vonintsika hiala amin'ny zavatra izay mamatotra antsika senao. Fa anjarantsika senao eto androany mamototra an'izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Eto Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Eto izy ilay tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Eto izy ilay Andriamanitra lehibe indrindra. Amin'izao fotoana izao andaontsika hisaotra an'Andriamanitra amin'ny teniny ary andaontsika amin'izao fotoana izao hivavaka ihany koa. Ianao malala, za malala, andaontsika mototra inona zavatra mbola mamatotra asianao eto androany. Avitsory zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa ho afaka tsika sianao ary ho tonga amintsika sianao ny famonjena tahaka izay nataony Jesosy Kristy tamin'ny Zakaiosy dia ho ataony amintsika sianao ho avy amiko sy aminao ny famonjena. Hoy izy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny
Jona toko fahavalo andiny fahenam-pitelopolo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe koa raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo, ho afaka tsika ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Asandrato feo anao avitsoro mihitsiny, alahelo ve, lolompo ve, inona izay ao anaty fonao, anaty sainao avitsoro zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Misy toetra ratsy ve mbola mamatotra anao, mbola miteniteny foana ve ny vavanao, mbola tsy fantatro ianao malala an'izany, fa avitsoro zany fa ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe anio no tonga amin'ity trano ity ny famonjena. Raisitsika ianao zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Asandrato ny feo atsika. Dada amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra anao ary midera mame voninahitra ny anaranao zay fa tsara sady mpanao tsara ianao. Misaotra amin'ny teninao zay nalefanao Andriamanitra, makasitraka anao zay fa tena makasika amin'ny fonay ny teninao Andriamanitra, ary tena maminay zany teninao zany Andriamanitra, ka isaoranay ary ankasitranay ny anaranao Andriamanitra. Dada amin'izao fotoana izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia mamototra amin'izao fotoana izao ninninna zavatra ao anaty foko mbola mamatotra anay Andriamanitra, fa avototro zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Any anatin'ny saiko andra mbola misy saina maloto, saina tsy mifanaraka amin'ny sitraponao Andriamanitra, avototro zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Afaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, afaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary olona izay manaraka fitoam-bavaka io ihany koa dada, araka ny teninao fa raha ianao manafaka dia ho afaka tokoa izahay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Dia raiso fanafana ho anao satria ianao efa namototra an'izany tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Afaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ary raiso fa ho avy aminao famonjena. Anio izy ny tenin'Andriamanitra, ho avy amin'ity trano ity famonjena. Raiso zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, raiso famonjena amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amin'ny lafiny rehetra mihitsy dia hamonjy anao Andriamanitra, voninahitra andrery any. Rahan'i Jesosy Kristy andrakotra ny zany vavaka izany. Amen. Amen. Tsara ny Andriamantsika, lehibe loatra izy. Dia tsika naraka n'ity hira ity dia aorianan'izany dia amarana amin'ny fotoantsika voninahitra Andriamanitra rery any. Andao ary tompoko. Tadidiko tsara tantara talony amin'ny zaka iose, mpanan-karena mpamory hetra tena fetsifetsy, nalaza ratsy amin'ny mpiara-belona tao an-tanàna, havanana tsara raresabola sy fanambakana. Andro landalo anjeriko Jesosy tompo e, andeha hitondra vaovao mafaly ho an'ireo mpanompo. Rosoany anaty vahoaka maro zaka iosika tambony aviavy izy fa te hijere iae. Tsy mitoetra ao an-tranona ho azaho Sampandroso an'ity vahiny, koto izay dia nilaozany ny azo nilihirany, nimenomenona ny afazasendra ny lalane, lehilahy mahery io an-trano amin'olo efa halane. Diova tokoa ary zaka io sika sainy tene, niaregnany afanalaiko ne raha koa vefatrene. Sasa panana komeko ni malaelo, afuyu daulu irene. Una mani ambiskina sapaya te, na fali ni tubo, Ungam chantia ni famsena. Abraham kuno anarani, sai fatesta da. Ela ny tompo nandondom-baravarana ny fonao, raiso izy tondra famonjena.
Miericerete sakara kore mandiniele bide famia sono sana nano Haleluya, tsara ny Andriamantsika, mino fa nandraitsika senao tao anatin'izany, mino fa afakytsika, mino fa mandray famonjentsika, mino fa Andriamanitra dia Andriamanitra présent foana eo amin'ny fiainantsika senao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ndio tsika sotra n'Andriamanitra lehibe tamin'ny fotoana teto fanatrehan'Andriamanitra, raha tsy izy ny teto tsy tanteraka izao fotoana izao ka mendrika isaorana izy mendrika omena voninahitra izy. Sokafo ny fonao dia isaora Andriamanitra, kalazao izy omena voninahitra izy. Ary vavaka ihany koa tsika ho an'ity alina ity mba tena Andriamanitra hitsangana fiarovana mahery vaika ho aso anao. Izy ilay mpiandry tsara, izy ny ambiny asy anao ary iseho amintsika voninahitra na dia anatin'ny torimaso tsika dia tena hoe ahita an'izany voninahitra Andriamanitra izany. Amen. Asandrato feo antsika amin'izao fotoana izao. Dada amin'izao fotoana izao dia mankalaza ny anaranao zay manome voninahitra ny anaranao zay. Ianao ilay Andriamanitra tsara indrindra sady mpanao ny tsara. Dia rainay ny anaranao ary omenay voninahitra ianao Andriamanitra. Indraindrainay fa tsara ianao Andriamanitra. Misaotra anao zay tamin'ny fotoam-bavaka teto ianao mendrika hoderaina ankalazaina ny amin'izany Andriamanitra. Misaotra ny fanatrehanao mahery vaika, misaotra ny fitarihan'ny fanahy masinao, misaotra ny valim-bavaka izay efa ho ataonao Andriamanitra, ny fanafana izay efa ho ataonao, famonjena izay efa ataonao dia isaoranay ny anaranao. Misaotra ny teninao Andriamanitra izay teny velona tsy miova maly an'io ary mandrakizay. Misaotra satria efa nandefa ny teninao ianao mba andraisanay famonjena hatrany ho voninahitry ny anaranao rery any. Makasitraka indrindra raha eo amin'ny zavatra rehetra dia raha laza voninahitra dia ho anao rery any. Aleluia, amen. Amin'izao fotoana izao Andriamanitra dia mbola miantso ny anaranao zay amin'ity andro alina ity. Ianao Andriamanitra nitsangana ho anay tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Hiaro anay tsirairay avy ianao Andriamanitra, na dia ao anatin'ny torimaso zay Andriamanitra dia tena hoe hanana fiadanana, hanana fifaliana izay tsirairay avy, satria ianao ilay mpiambina tsara indrindra, ianao niambina anay tsirairay avy ao anatin'ny torimasonay. Omeo nofo mamy zay Andriamanitra, omeo révélation zay, ataovy mahita fity zay ao anatin'ny torimaso, ataovy mahita torimaso mamy ny tsirairay avy Andriamanitra, ho voninahitry ny anaranao rery any. Rany Jesosy Kristy andrakotra ny tsirairay avy, fosaina vatana fanahy ny aina ray manontolo, ny tolana mbaravarana ny rehetrarehetra dia tena hoe feno rany Jesosy Kristy ka andositra ny fahavalo tsy akasika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ireo izay mbola andeha hiasa Andriamanitra dia arovy ihany koa izy omeo hery tanjaka fahasalamana izy ahafahany manatanteraka ny adidy sy andraikitra izay ho sahaniny any amin'ny toeram-piasanany any. Ataovy mahita ny voninahitra ao sy fity ao anatrehanao izy Andriamanitra amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy. Aleluia, amen. Amen. Na tsara ny Andriamantsika, Andriamanitra fiadanana ny omba asy anao izy le Andriamanitra lehibe indrindra, anao zava-mahagaga amin'ny fiainako izy ary amin'ny fiainanao ihany koa. Eny tokoa fahasoavana sy famindrapoana arak'asy anao amin'ny andro rehetra izay ianantsika dia toetrandro lava ao an-tran'i Jehovah tsika sy anao. Amen. Aminao rery any. Eny tokoa fahasoavana sy famindrapoana arakay amin'ny andro rehetra iainako dia toetra ao an-tran'i Jehovah andro lava ao. Amen. Samy ho tahian'Andriamanitra daholo tsika rehetra tompoko tafandrimandry amin'ny manaraka indray. Veloma daholo.